ry afaka manao ampongo ny fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ilay zanak'Andriamanitra kanefa tena Andriamanitra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ao anatin'izao fotoam-pamaranana ny fisaorana sy fideranan'Andriamanitra noho ny jobily volafotsy ny mpandrona ranjaka vola mivady izay arabaina manokana amin'ity fotoana ity sy ny amponany fa 5 taona mampitandrona azy tiaraka izay efa nivakina teo ary teny fanefa izay natsangana izany mpanompon'Andriamanitra izany iombonantsika fiangonana manontolo nandritra n'izany fotoam-pankalazana izany niraisina avy eo amin'ny filazantsara araka ny jaona 20 ka ny andrininy 20 izay mivaky toy izao amin'ny anarany dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tamin'i Jesosy zany tompo sy Andriamanitra, tompo sy Andriamanitra. Misy boky fampianarana katekomena izay mitondra n'izany anarana izany ary mbola azo ampiasaina tsara, mbola iainan'ny fiangonana ary noraisina avy amin'ity teniny Tomasy tamin'i Jesosy Kristy ity, teny izay manambara fanekemponona lehibe manoloana ny fahagagan'ny Tomasy. Ilay Jesosy izay hitany maso verina, hitany maso nanatrika azy ary azo nitsapahitana natsiaro fifaliana Tomasy ary natsiaro ihany koa mety ho tsy fahatanterahana mihoatra amin'ireo mpianatra izay mahalana izay nahitan'i Jesosy talohany ka dia teny hoe tompo sy Andriamanitra, tompo sy Andriamanitra manaiky ianao aho. Zay mantsy le zava-dehibe hoe tompo sy Andriamanitra tena manaja anao aho. Tsy hitako tsony izay ho lazaina tompo, tsy hitako tsony izay ho lazaina Jesosy fa tena ile hoe mipoitsakita fa tena mitsangana tokoa ianao, tena mitsangana ianao ary tsy vazivazy na angano fa ny masoko ny mahita ary ny tanako ny tsako. Tsy hitako tsony izay ho lazaina, tsony ho lazaina fa teraka ny teninao miaika manaja anao aho, mitsaoka eo anatrehanao. Zay le hoe tompo. Io mantsy ohatratsika le mirava hoe manao ana tompo, ny sasany momba hoe jarava tompo, ny sasany momba mbola tsara tompo. Io zany le teny fanajana, le teny fanajana io hoe Jesosy Kristy mendrika amin'izany fanajana izany, mendrika amin'izany fiondrena izany. Na dia natao tsy ho zavatra azany mahandriamanitra azy dia rehefa Filippiana 4 nifoanany tena tamin'akamy endriky ny mpanompo kanefa izy tena Andriamanitra mendrika amin'izany fanajana izany. Ary zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao teniny Tomasy tamin'i Jesosy izao: Andriamanitra o Jesosy, inona tsony ho lazaina fa mendrika ny fanajana ianao, mendrika anao ny voninahitra rehetra izay an'Andriamanitra ary maty ny fahalalam-pomba izany teniny Tomasy tamin'i Jesosy izany. Kanefa tsy mijanona fotsiny tamin'izany fanajana izany, izany fanomeza-boninahitra na fanendriky ny fahalalam-pomba izany, fa nanambarany Tomasy ihany koa fa tena an Jesosy izy, tena an Jesosy izy, tompo anao aho. Marina fa efa niaraka tamin'i Jesosy nanitry ny 3 taona fara-fahakeliny. Tomasy niaraka tamin'ireo 12 kanefa eto rehefa nitsangana Jesosy
tsangana taomaty no tsapainy tanana hita ny lany voany reo olatra teo am' Jesosy dia nanaiky izy fa anao efa anao nanamafy ny an Jesosy azy i Tomasy raha miteny hoe tompo anao avao mainka anao ianao Jesosy no lehibe, ianao Jesosy no tompo, ianao Jesosy no manana ny fahefana rehetra amin'ny fiainako ary manompo anao miavaka malala ny tompo zava-dehibe zany ampitainy tenin'Andriamanitra amintsika izany mampianatra atsika hanaja an'Andriamanitra, mampianatra atsika ahatsiara fa tsy hoe Jesosy ihany no atsika fa isika dia azy, isika dia manaiky azy, isika dia ananany fahefana eo amin'ny fiainatsika ary zany no mahatonga atsika na mifantoky vavahana azy na mivavaka zay atao raha manomboka dia ny manaja an'Andriamanitra ary mandritra ny fotoana rehetra izany fanajana an'Andriamanitra izany mandritra ny androm-piainatsika rehetra ny fiainatsika rehetra fa tsy amin'ny andro alahy tahaka an'izao ihany no anajana sy anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary miteny ny soratra masina araka ity ambanany Tomasy ity milaza n'ilay Jesosy ho tompo mendrika ny fanajana dia manentana ary mampirisika atsika ho amin'ny sady fanomezam-boninahitra fanajana an'Andriamanitra izany afaka malala tompo io fanajana io fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra io indraindray dia mitady mivery eo amin'ny fiainan'ny kristiana indraindray toa adinodiny eo amin'izay rehetra atao indraindray toa tsy hita taratra eo amin'ny teny izay aleoko ny vavany fa indraindray toa fanenjehana azy an'Andriamanitra fanenjehana an Jesosy Kristy ary sady tsara fa raha mitentsika hoe Jesosy Kristy dia ny fiangonana mitena Jesosy Kristy ety an-tany indraindray fanenjehana no ataon'ny mpanompon'Andriamanitra na atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tenin'ny soratra masina moa dia milaza amintsika hoe manajary zay masina dia hoy aho hoe ny zavatra misy indraindray amin'izao fotoana izao dia ny masina ihany no tsy manaja ny masina, ny masina ihany no tsy manaja ny masina. Raha hoy ny hiratsika eto Akatofotsy ny JVM Akatofotsy manao hoe iza miampanga ataontsika io rehefa avy eo iza miampanga ny olom-boavidin'Andriamanitra dia indraindray ny olom-boavidin'Andriamanitra ihany miampanga ny olom-boavidin'Andriamanitra tsy manaja ny olom-boavidin'Andriamanitra tsy manaja ny fiainana ary tsy manaja ny Jesosy Kristy zay le hoe tenenina fotsiny le hoe tompo kanefa tsy tanterahana eo amin'ny fiainana miavaka malama isika zanaka teoria manajana ny ray sy ny reninao satria reny no sotenan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isika rehetra anaja an'Andriamanitra anaja ny Jesosy Kristy tahaka nanajany Tomasy azy lay tsangana tamin'ny maty lay verina indray ary tonga ho mpamonjy izao tontolo izao fanajana fanekena hanompo an'Andriamanitra mba ho Jesosy tokoa no tompoina ary zany no antony fanompona eo amin'ny fiangonana riavo ny fanompona eo amin'ny fiangonana dia endry ny faneketsika an Jesosy ho tompo ny fiainatsika ka zay rehetra ataotsika dia mifanompotsika an'Andriamanitra tsy ao amin'ny fiangonana ihany fa eo anivon'izao tontolo izao io asanao andavanandro io asanao andavanandro io tsarozy tsara ary atao voan-tsaina fa fanomponao an'Andriamanitra io fa raha mahatsiaro isika hoe mpanompon'Andriamanitra tompo ianao Jesosy Kristy tsy manao tao foana ny kristiana eo amin'ny asa zay ataony andavanandro miety zany kolokolo zany
izy amiterenao fa tsy miakabiazanao manao kolokolo reo ke kristianina mipesaka. Kristianina mipesaka amreo ary zay tsy manao kolokolo zay zao no ohatry ny hafahafa. Ny kolokolo zay zao ny noro. Zany izy fa raha tompo Jesosy Kristy, raha tena tompontsika tokoa izy, asehoy zany eo amin'ny fanomponao azy, amin'ny asanao, amin'izay rehetra tanterahanao ho voninahitran'Andriamanitra. Dia ataontsika ilay hira zay nifoniko teo iza ny apany ny olon'Andriamanitra. Hainareo tsara io eto kasoa satria hiranareo ao amin'ny firana izay fanjakam-pisorona azy ampiasainareo. faneketona lehibe no natao amin'ny Tomasy. Amin'ny faneketona izay manaja n'Andriamanitra, manaja an' Jesosy Kristy, kanefa koa manaiky an' Jesosy tompony. Fa manoatra noho izany satria faneketona izay anemono ny soratra masina amin'ny alalan'ny tenin'ity mpanompony ity dia Tomasy zany fa tena Andriamanitra i Jesosy. Tena Andriamanitra i Jesosy io. Tsy olo malazo io tahaka ny olo malazo ny soratra masina. Tsy mpaminany lehibe fotsiny ahy tahaka n'ireo mpaminany izay misy. Tsy Jehova ireny ihany no Andriamanitra. Misy mantsy atokom-pinoana, atokom-pivavahana tahaka izay dia Jehova ihany azy. Zany Jesosy zany tsy izy. Ary vao manao an'izay dia tsy kristianina izy zay. Tsy kristianina izy zay. Fa ity tenin'ny Tomasy ity dia tena milanja mazava tsara fa tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Tena Andriamanitra Jesosy Kristy. I Tomasy moa raha jerentsika ilay tantara dia tara fidirana. Kanefa nahatratra ihany izy. Zay tonga raha amin'ity diso fidirana ity natara fidirana. Anatara fidirana azy Tomasy mbola tratra ihany zalady voalohany. Zay ilay tantara. Satria tamin'ny niaonan'i Jesosy Kristy voalohany tamin'ny leo mpianatra taorian'ny tsanganany tamin'ny maty
Santo Romany, Tomasy, tsy teo izy zay le tantara io. Fa tamin'ny herinandro tao aorinan'iny, zay izy vao tonga, asa moina tsy nahateo azy, zay izy vao tonga. Ave mety mihoatra no nananan'reto namany ray aza ny finoany. Io moa le mety ho fomba fitentsika hoe tsy mainka tsara taona le filazanareo azy, tsy mainka kanefa tsy tara, tsy mainka tsy tara. Ary zany Tomasy, zany Tomasy na dia mifaharoa azy izy vao tonga tamin'ilay fionan' Jesosy Kristy faharoa tamin'ny fiainana, herinandro tateo iny mbola tratrany any zareo le teo atoany. Ka izy amin'ireo sika ary tena nanaiky izy fa ity tena Andriamanitra vao mainka nanamafy ny finoany an Jesosy ho tena Andriamanitra. Ny mpandika moa dia milaza hoe Tomasy dia tsy mba olona taitaiky maimaiky fa mandinika tsara, manatibadika tsara, ary olony fisainana koa izy mianatra mandinika tsara. Zay vao nanapa-kevitra tsy hoe tsy finoana koa izy, mety misy tsy finoana ihany fa fitadiavana hoe aiza marina, ahoana marina ty finoanan' Jesosy Kristy ity, ty Jesosy Kristy izay fanirahako ty ve tena Andriamanitra tokoa, tena zanak'Andriamanitra tokoa, afa noho ny Andriamanitra rehetra. Dia nanambara Tomasy, Tompo, tsy Andriamanitra, tena Andriamanitra ianao. Fa misy masiny olona riavana atamin'ireo mpianatra dia misy ohatr'izany vao miteny Jesosy Kristy tompo izy dia mamaly, za koa izy, zany de nefa rehefa tratsy ny sarotro tsy namanao aho re masy le taitaitsy re fa tsy mandinika tsara. Fa i Tomasy tsy manahaka an'izany, rehefa tao aminy ny fahalalana an Jesosy Kristy fa nilamina tsara izy, nandinika tsara izy, ary no amafisiny tamin'ny fionany tamin'ny tompo io zany fahalalana sy finoany an'Andriamanitra izany. Zany eny ngamba no mahatonga ny fiangonana amin'izao ankehitriny zao sy ny fiainantsika, tsy maintsy mianatra aloha ianao vao tonga mandray ny fanasany tompo, tsy maintsy mianatra aloha ianao vao tonga katekisy, tsy maintsy manoatra koa mitandrina azy manoatra n'izany, tsy maintsy mianatra aloha ianao vao tonga mpitandrina, tsy maintsy mianatra sy miomana ianao vao tonga mpiandry. Tsy misy an'izany hoe mifoazan'i Jesosy androany atokany ho mpiandry raha pitso, tsy misy an'izany, tsy misy an'izany. Fampianarana diso zany, fa soratra masina tsy mampianatra antsika amin'izany, fa misy ny fitaizana, misy ny fandiniana, misy ny fampianarana zay hitaizana ny fiangonana ahatsapany sy inony fa tena Andriamanitra tokoa Jesosy. Ary tantarany Tomasy dia manambara antsika amin'izany tena Andriamanitra ary tsy mijanona teo ihany fa mamaky ny toy nyity andininy ity isika ity toko faharoapolo amin'ny filazantsara araka an'izaona ity dia mahita fa mbola nisy zavatra hafa ihany koa nataon'i Jesosy Kristy mba hahatonga ny finoana hiparitaka manerana an'izao tontolo izao. I Tomasy ilay tonga apôstôly nitoro ny filazantsara tany amin'ny tany hafa dia vavolombelona zany finoanan'i Jesosy Kristy zany any Inde riavo, any Inde amin'izao tsika miteny zao dia misy fiangonana kristiana antsoina hoe Marc Thomas. Le Marc Thomas zany avy amin'ny hoe Tomasy. Ary fiangonana io dia voalaza fa i Tomasy no nanorina azy any Inde, any amin'izao karana zany, le karana mahitsy tsara zany fa tsy le karana. I Tomasy nanorina an'io na dia vitsy misy ary zareo dia tena mbola ao tsara misy ny fivavahany, lazaina hoe ao tsara tena mbola manoko an'Andriamanitra tahaka atsika aty Madagasikara. Iavako malama tokoa, zany ny vokatry ny asan'ny fanahy masina, zany ny vokatry ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay tsy mamelanao, zay miaona aminy na dia mandeha isan-kerinandro ihany aza amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro tahaka n'ity androany ity, tsy mamelantsika, tsy hiteny hoe
tompo sy Andriamanitra tsy mamelatsika hitahiry zany finono zany hoanitsika ireny fa mahatolatsika hiasa ho vavolombelon'i Kristy eo anivony zao tontolo izao. Dia afaka malala meteza ho tahaka ny Tomasy, tsy ilay Tomasy izay niandro famantarana fotsiny ihany, fa ilay Tomasy izay tena nanaiky fa Jeso Kristy no tompony sy Andriamanitra. Ary isika rehetra dia hiara-miteny aminy hoe tompo sy Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ireo voninahitra. Amen.